Miarabanao indray tonga soa eto amin'ity vidéo vaovao ity. Androany isika dia hijery ny fomba fanaovana an'ity image ity ao anaty forme. Alohan'ny hijerenao an'ity vidéo ity raha mbola tsy abonné ianao dia cliquez eo ny bouton s'abonner. Créer plan de travail vaovao isika. Ataontsika A4 ihany. Asiantsika fond, ataontsika couleur unie ny fond an'ilay plan de travail antsika. Alaintsika ny outil ellipse dia amin'ny trace rond isika cliquer glisser miaraka amin'ny shift amin'izay mahazo rond parfait isika. Ataontsika couleur blanc ny rond antsika dia centrentsika tsara. Miditra ato amin'ny FX tsika dia asiantsika contour ilay izy. Avelantsika amin'eo 45 pixels eo ihany ny contourny. Importentsika ilay sary. Efa hita teo amin'ny vidéo teo aloha ny fomba fiimportena sary ao amin'ny description ny lien-n'ilay vidéo teo aloha. Alaintsika ilay sary dia bataintsika makeo amin'ny plan de travail antsika. Redimensionner-ntsika kely CTRL T. Dupliquer-ntsika ilay kalkan'ilay sary CTRL J. Créer masque décrétage isika, izany hoe ampidirintsika ao anatin'ity ellipse ity ity sary voalohany ity. Clic droite eo amin'ilay calque, créer un masque décrétage. Tafiditra ao anatin'ity ellipse ity ilay sary voalohany. Miditra eto amin'ilay calque an'ilay sary faharoa indray isika dia asiantsika masque de fusion ilay calque an'ilay sary faharoa. Makety ambany ety ajouter un masque de fusion. Dia eto amin'ity masque de fusion ity isika alaintsika ny outil pinceau. Dureté ataontsika 100%. Dia avelantsika 500 pixels. Dia verifientsika ny couleur eto couleur mainty mamafa an'ilay sary mihoatra an'ilay ellipse. Raha couleur fotsy no eto ambony dia mamerina an'ilay sary nofafana ilay izy, fa couleur mainty no ilaintsika hamafantsika an'ilay mideborde kely amin'ilay ellipse antsika. Izay indray ny vidéo antsika androany. Raha tianao ity vidéo ity dia like eo, dia abonneo ny chaîne, apetrao amin'ny commentaire raha misy fanontaniana.